misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Miarahaba tompoko ary mirary sy manery ny fitahian Jesosy eo aminao sy ny ankonanao. Ny lohatenintsika androany dia hoe voavaha ny olany ny asa fanompoana. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andehantsika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, midera sy mankalaza anao izahay ary manatona pasahinana sy izay fiandriananao amin'ny alalan'i Jesosy izay mpisolo vavanay. Mangataka ny mba hovovela heloko ary mitalao ny mba androtsanao fananao masina aty anatinay indrindra amin'izao fianarana izao ka hotariny fananao izahay ary andray hery vaovao, lesona vaovao ampitombo indray ny finoanay izay miaraka aminao. Da io manokana ny tokantrano izay mandray izao havatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voavaha ny olany asa fanompoana. Atapitrisa isataona ny olombelona maty nefa tsy nanarina ary tsy vovonjy. Isan'ora eo amin'ny lafim-piainantsika samihafa dia misy fotoana mety malalaka ao antsika mba hanakekezana ny olona sy hamonjena azy. Tonga sy lasa tsy akijanona ireo fotoana mety ireo. Irian'Andriamanitra isika anao izay tsara indrindra ho azy ireny. Mandalo ny andro, ny herinandro sy ny volana ary miena ny andro, herinandro sy ny volana iray ny fotoana anaovantsika ny asantsika. Taona vitsy sisa dia hore ilay feo izay tsy maintsy valiana manao hoe mamoahany amin'ny fitandremanao ny fananako. Tsy ho vita mihitsy ny asan'Andriamanitra eto an-tany raha tsy mbola miray saina sy miray hina amin'ireo mpitandrina sy ireo filohan-tsampana ny mambra ny fiangonana eo am-panaovana ny asa. Raha nomena mialoha ny toromarika ka natao ny fampiarana izany dia samy anao ny asany amin'ny mahatena ny Kristy azy mambra tsirairay avy. Anao ny asa fitoriana izy, saingy ambavahoana ny fiangonana ka mila ny toritenin'ny mpitandrina. Tokony ampianarina atoky amin'ny ampafolony sy fanaritra izy ireo mba hampatanjan'Andriamanitra sy ho tahiny. Tokony antanina anao ny asa izy ireo mba ho velomin'ny fofinain'Andriamanitra. Tokony ho lazaina aminy fa raha tsy mahaleo tena izy rehefa tsy eo ny mpitandrina dia mila miova fo ary atao batisa fanondrony. Mila teraka indray izy ireo. Aoka ny mambra tsy hiazona ny mpitandrina ho amin'ireny fiangonana efa mahalala amin'ny famarinana ireny fa ilaza amin'izy ireo kosa hoe mandehana miasa amin'ireo fanahy efa ho faty ao amin'ny aizina. Ampandroso ny asa atao ho an-tranon'Andriamanitra izahay. Ho tohizanay ireo fivoriana ary amin'ny alalan'ny fitarian'i Kristy dia ho voazona ny aim-panahy. Hiasa ho an'ireo fanahy manodidina anay izahay ary hanandratra vavaka sy hitondra fanomezana mba hanohanana ireo mpitory any amin'ny tany sarotra sy mahantra. Izay indray ny lesontsika androany hoe voavaha ny olany asa fanompoana. Inona ny vahaolana? Ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kina mambra amin'ny mpitandrina sy ny filohan-tsampana. Ny mambra tsirairay avy, izany hoe ny olona tsirairay avy ao am-piangonana ao anatin'ny vondrona dia samy handray anjara ary fanehoana ihany koa fahalalan-tsaina mba tsy
amikitra an'le mpitandrina foana tianay de hijanona eto aminay eto foana pastera fa mba anome malalaka an'izy ireny, aniraka an'izy ireny ary hoe andany misy fanahy malemy, misy fanahy nona maina zay mila hafanaina de aniraka an'izy ireny any amin'ireny tany lavitra sarotra mahazo ny tenin'Andriamanitra ireny fa isika kosa zay efa voky zay efa azo atao hoe afaka mandeha irery de manohy ny asa miaraka ampifandraisana eo an-toerana ihany kanirariana de mba ho fitaovana antsika hampandroso ny asa fa tsy kosa ho fitaovana hanakana ny asa ary anohana ireny mpanompon'Andriamanitra mpitandrina sy filoha-tsampana ireny amin'ny famitana an'izao hafatra izao. Nde isika hivavaka misaotra ny amin'ny antso nomenao anay androany Andriamanitro fa io zay mba ho fitaovana mahomby eo am-pelatananao amin'ny tanany asa fa tsy sanatria kosa ho vato manaka-dalana. Omeo anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny herin'ny fanahy masina ary izy naoka hitarika ny vondrona rehetra amin'ny fanaovana ny asa fitoriana ary hitahy manokana ireo mpanomponao izay nanokantenanao izany amin'ny fotoana feno ireny pastora sy mpiandraikitra filoha-tsampana ireny. Tahio izao mpanomponao izao ihany koa mba ho fitaovana ampiasainao hanatratra ny hafa. Tahio izao mpiaino izao ihany koa mba ho fenon'ny fananao masina ka mba afaka hizara amin'ny famarinana amin'ny manodidina anazy sy ny ankonany dia hampitatra ny asanao izany ary ho avy tsy ho ela ianao Jesosy handray anay. Tonoana havavaka amin'ny anaranao irery any Jesosy eo. Amen. Dia mirary soa ary manantena iona aminao indray amin'ny fotoanantsika manaraka. Mandra-peo anao. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.